mizara izy ty fa zavatra anankiray vaonalovana teo amin'ny fiaina. Raha nandeha teny amin'ny Starbucks aho mividy dité grande détail latte zay, dia mampiasa fahaizana zareo mandeha tobila ihany dia komany dia makany izy ao varavarankely reny. Dia rehefa tonga teo amin'ilay torony amboan'ilay vola dia osy dia raha matokely tao hoe ozana amin'ny ohatrina hoa ny facture koa $16 latsaka teo izy zay. Fa ozy efa nalohan'ilay raha matokeo le olona teo alohanao sy izy ny anao. Dia nakasara mijerena malaky le tobila teo aloha tonga dia fantasy izy. Tsy mitodika taty amin'ny boaty izy, kopaka fotsiny afa tsy mijery tsony izy lasa. Sotra betsaka tapanazy hoe nisy olona manao an'izany olona tsy fantatro. Dia manenty koa moa zany dia teny hoe aleo aloha ny an'ilay olona tafaraka azy. Na antany ohatrina ny aleo $3. Aloha miandry $3. Tsy fantatro izay nataon'ilay olona tao aoriana koa fa ohatran'ilay domin'ny fandongoana ny fahazahoako azy. Hoe nisy olona anankiray nanomboka an'ilay fanaovana zavatra tsara. Dia nitonga amin'ilay olona anankiray izay mety tsy vonanao an'izany zany tsy netrefa nandoan'ilay olona tao afara mihitsy. Fa so ihany koa $3 fa za tsy nanontany ohatrany tena hoe anomboka amin'ilay aoriana. Ampahatsiahivy ny tenin'Andriamanitra ity izany tantara izany. Ilay olona nandoany ahy teo tsy niandry mihitsy tsy nametraka karatra hoe ity ny eo an'ilay olona aoriana ao hoe ity ny numéroako. Tonga dia lasa izy nanifisaoko ary tsy nijereny satria tsy izany nanovany azy tsy fantany akory atao aoriana. Fa zavatra izay nataony amin'Andriamanitra ary ilay zavatra irekhetsika entany mpitiavana ataontsika ireny dia manova an'ilay foana ilay olona anankiray ao afara koa. Osy ilay irany kilomajanga zay hoe mitsiko sisy mahavily tsy faty. Na olona nanao tsakatra izy mitsakana ilay tsikinao iny izy vilitra fahatany fa zavatra misy nay dia ty kosa ny tena marina. Le tsiky nataonao iny tahaka ny ambiamby makany amin'ilay olona anankiray izay tsy vonona misy tsiky dia ny tsiky tsy ravina fotsiny izy. Reo hoe tsy fanahita zavatra ohatran'izany. Ny fifadikana ny amana dia zavatra izay fa nanomboka tany amin'ny Ambony Testamenta taloha izy io. Ary miendrika fisaona, fampisehoana alahelo, midika hoe fiverenana amin'ny lalana tokony ho izy. Fanenenana tamin'izay natao. Hoe manao zavatra anao zany hoentinao hanambatambazana an'Andriamanitra raha ataontsika hoe amin'ny fomba firesahana azy tsotra. Manao zavatra anankiray hoentinao mandravona ny fihavananao amin'Andriamanitra. Tsy vitany hoe tsy mihinan-kanina fotsiny ianao fa misy karazana ritina ritoaly izay miaraka amin'izany. Misy karazana salama, misy karazana vavaka izay atao anatin'ny fifadikana. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia miandry fanavozana be le mpianatra, le fiarahamonina hoe hanova zavatra Jesosy Kristy. Dia anisan'ny zavatra esory le ve io fifadikana io. Dia rehefa nanontany azy ireo mpakafana dia araka Matteo 7:20 dia ozy Jesosy hoe mova izy mahazo mifadikanina. Moa mahalisaona va niavy ny mpapakatra raha mbola ao amin'ny mpapakatra. Midika amin'izany dia hoe raha mbola teo amin'ny mpianatra Jesosy Kristy ny telo taona io, izy ilay mpapakatra io. Fa rehefa lasa ozy izy dia afaka mifadianina ry zareo satria efa tsy otsony ilay mpapakatra. Ny fifadikanina zany dia tsy zavatra rarahany soratra masina fa zavatra amposian'ny soratra masina kokoa azy. Matetika misy fiangonana tsy dia mpanao an'izy io. Luterana tsy dia mpanao fifadikana. Manao fa tsy dia zavatra ahindrahindra fitenenina foana. Amin'izao vao miezaka milaza an'izany dia koa luterana satria vao luteriana. Fa samy mahafantatra fiangonana any vitsitsika. Misy fiangonana sasany tena hoe mila manao mifadianina mihitsy. Raha tsy mifadianina tena tsy mahita ny Andriamanitra. Misy zany. Kanefa araka ny vakitsika tamin'ny Isaia teo tsy ny fifadikanina no tena ahazahoana ny fon'Andriamanitra ry havana. Tsy ny fisehosehoana ety ivelany tena lazain'ny Isaia izay vakiana teo
fataonareo zisy. Fa aminoana, meo akanjony tsy miakanjo manakotafiana, manao fasafanasavana fanampiana fampisaona fitiavana amin'ny manodidina. Impiripiry moa rehefa hanomboka izao vanim-potoanany fadikana zao lainty moa zany filazatsika azy aty na ny sisa. Dia samy mametraka daholo zany amin'ny voalohany taona ihany, amin'ny voalohany taona mametraka hoe New Year's resolution dia zao ataoko amin'ny taona tsy kisaka ny fahadimy. Fa milatsaka sahady izy, sisy janvier fankitsana le lista nataoko hoe ty nataoko amin'ny taona 2010. Tonga ny fivadikana dia manao lista ny sasany. Izay tsara. Hoe tena tsy hihinan-kena. Da tsy nasasana izay tsy hihinan-kena mandritra tsy da somay azy. Misy sasany laza hoe dia tena aleoko tsy hikasika sokola mihitsy amin'ity. Misy sasany tena tsy hikasika divay aho. Ny sasany tena hahena le fihinana-kanina. Hihinana salady bebe kokoa mandritra 20 andro. Dia raha diso tsy zany fadikana tadiavin'Andriamanitra ihany. Fa ny fadikana tadiavina dia izao misy zavatra anankiray izay avelanao dia solonao zavatra anankiray zay. Raha nahena ny fandaniana ao an-tranonay mandritra 20 andro io dia ilay elaela tao ampovoan'izay teti-bola zay hampiasaiko zay amin'ny fanasoavana mahantra na fanasoavana ireo mpiray-tanin-drazana amiko izay mijaly any Madagasikara misy mpamasa sobetsaka eto Amerika. Raha ilay voka fa vidy sokola ino nampirimo dia nampiasako ny zavatra hafa. Na mifadikana tokoa ianao na misy karazan-tsakafo izay tsy haninao mandritra iny. Fa ny antony anaovanao azy mandritra an'izay fotoana izao dia izao. Mba haseho amin'ny tena fa voafehy ity tenako ity. Fa tsy ny tenako ny komandy azy. Voalaza ny Korintiana voalohany zany andiny 7:20. Ny Korintiana voalohany 7:20 dia mampisaho hoe voafehy ity tenako ity. Voafehy tsy amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny sakafo ihany, fa amin'izay filan'ny rehetra dia azo feheziny zany. Fa rehefa ny mofo indray ny komandy atsika dia ohatran'ny hoe le sarety indray sisy Amerikana zay no arohan'le omby. Le sarety le vatatsika indray no komandy atsika no mibaiko ny filany fanahy. Nefa tokony ny fanahy no mibaiko azy. Mety ihany sisy ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kezy. Mety ny fanahy manome antsika anarana zao totovy. Fa rehefa tsy manan-kezy zay no foana dia zay no tiakana ny fahotana Mata dia tsika nefa le fahotana voalohany ny avy tamin'ny kibo io hoe hoany io lefa firy ny voankazo ao anatin'le saha. Hoany io tsy hoe noana izy fa le filana fotsiny, le fitiavan'le nofo fotsiny dia nivarina tamin'ny fahotantsika. Ny fadikana ny havana dia ezaka anankiray izay ataotsika amin'ny maha-olombelona. Ezaka anankiray izay ataotsika amin'ny maha-olombelona hamehezatsika ny filan'ny vatana ka hanakekezana kokoa an'Andriamanitra. Hanakekezana kokoa an'Andriamanitra. Fa tsisy dikana dia fatihanina anao zato-taona ka tsy manakaiky an'Andriamanitra anao. Na dia hoe fatihanina anao matetika fanao zao ny fatihanina na mifatihanina andro anankiray na amin'ny telo na amin'ny fito na mihoatra an'izay. Fa hoe mamena anao, mametra ny tenanao dia mba hahafahanao manakaiky an'Andriamanitra. Fa raha tsy hanakaiky an'Andriamanitra no fadiana hoanina dia aleo mihinana ihany. Voadoblany sady tsy mihinana tsy manakaiky an'Andriamanitra tsy aleo mihinana ihany. Ny fadikana izay hitatsika ao soratra masina. Raha isika raha mamaky anankiray isika Mosesy, Moisy. Raha natsaina nakany amin'ny tendrombohitra Sinay izy dia herinandro ireo izy Joshua teo ambanin'le tendrombohitra. Dia feno zavona be nandritran'izay dia ny zanak'Israely mitovy manodidina ny tendrombohitra Sinay. Dia rehefa izay dia niaraka tany an-tamin'ny tendrombohitra Sinay izay izy dia nisy afo telo manindra 20 andro sy 20 alina. Fifadikana izay mihaona ny tanin'Andriamanitra io. Ary rehefa niverina avy tany izy dia inona no mety ny avy tany? Didy folo. Raha vao avy natao batisa na batemy Jesosy Kristy dia nakany anefika izy. Ny fadikaniny, ny tokana tany. Fa tsy hoe ny fadikanina hoe nandeha hiala le vahoaka fa tsy
tany olona betsaka. Fa nivavaka tamin'ray izy. Rehefa manakaiky an'Andriamanitra anao dia tadilavana ihany koa ilay Satana anakaiky anao tsy izay. Ina zavatra nisy izy dia mifady iny aloha nalainy dia fanahy koa e. Izy dia nona iny natao lera tena nona anao dia manjary mofo ro vato rehetra fa izay dia tsy ho hainao e. Tadidio ny avana fa rehefa manakaiky an'Andriamanitra kokoa anao dia manakaiky anao koa ilay devoly. Tsy dia sahirana devoly ane ilay olona mandeha eny ifahazy reny ka. Fa ilay anao mipetraka izao no tena sahirana misy amintsika izao mieritreritra hafa izao. Misy amintsika izao dia mijery telefôny. Misy amintsika izao efa mieritreritra hoe ina ny atao rehefa mirava veto. Fa dia tsy miresakola fa za tsy nahitanareo ba. Misy feo bitsibitsy any anatsika afafetana telefôny tena zay misy amintsika matomboky ny antony tena ena dia zao leranao miditra no varavarana vao miditra veto io. Sahirana koa ilay devoly tahitra miaraka aminao iny tsofina anaty paosy izy eto. Arakaraka ilay zanao ho soa anatiny an'Andriamanitra dia miasa mafy koa Satana miava. Arakaraka ilay zanao amakiana ten'Andriamanitra no sahirana koa devoly hanodina zany ten'Andriamanitra zany ho amin'ny dikany tsy tokony misy. Ny amin'ny fifadikana ny avana dia fotoana izay firesahana amin'Andriamanitra. Firesahana amin'Andriamanitra amin'ny vavaka sy amin'ny famakiana an-tena. Tsy haiko izay mametraka tanjona hoe mba hianatra ny soratra masina anankiray isam-bolana na anankiray isan-kerinandro. Tsara be ilay zany e. Fa ohatra tsy vitantsika ilay satria izao zavatra misy. Isaky mandray amin'ny telefôny iny tsika hijery misy verset biblique isan'andro izay azo amin'ny telefôny. Tsy haiko ny aminareo fa zany mba hijery an'iny amin'ny maraina. Ohatranao jery vita aloha ilay misy azo amin'ny email. Po mijery ilay email raha tavela famakiana Baiboly ato. Isaky miezaka anao hanao dingana hanakaiky an'Andriamanitra dia miezaka koa Satana manao dingana hanakaiky an'Andriamanitra. Hanakaiky anao. Ny fifadikana ny havana dia zavatra anankiray izay azo atao mpino manokana ary mangina ary tsy voatery sy hafantatra. Tsy voatery sy hafantatra. Tsy tahaka an'ilay fariseo izay milaza mivavaka izy dia tena misaotra anao Andriamanitra tena manomeny ambafo mifanana koa. Mifadikana fa tsy ohatra an'ilay zalahy anankiray ity mantsy rehefa molehatra misahantsika iny. Rehefa molehatra dia tonga dia tena amin'irafo amin'ny mpanomboka Kristy Jesosy Kristy hoe izy amin'ireo mamarinina no tany an-tranony sy ilay mpamolehatra. Satria tsy fanomezana ambafo mifanana sy mifadina ho anina no mahavofonjy anao. Fa ny fanaovanao an'izany hanakakezanao an'Andriamanitra. Tsy hoe ny fanaovana hoe rakitra be ao am-piangonana no mahavofonjy ahy. Ka hoe zany nandatsaka rakitra foana dia hoe tena sorena ny andany zany. Izy anazanao sorena andany zany nandatsaka $10,000 anao. Aleo izy mba $10,000 san'andro izay no eritreretanao. Tsy voavidinao Andriamanitra. Fa ny mahavoafonjy antsika dia izao efa nantsara moa voafonjy avy taty dia mandeha ampoana ho azy fotsiny fadianina mananao Andriamanitra hiaraka aminao izao fotoana izao dia mba ajanoko aloha ty resaka fihahina amin'ny sakafo sy ny anana ty fa dia apetrako anao manontolo ty azo voatery tena amin'ny olona teo hoe vahoana lahy tonga mijonjojo fadianina betsika telo andro izay fadianina resaka raha be fadianina foana izy tsy kristianina zay. Fa le fadianina zavatra ao anatinao. Le fianaranao ten'Andriamanitra ao anatinao. Ny fanaovanao asa soa. Afady soa raha le tantaranareo Starbucks aloha fa soa $3 nanoko fa roa sy nanoko $100 fa tsy fiteny iny zao. Ry havana, misy jiro izay mamirapira any anatin'ny tsirairay. Ary jiro no ezahany Satana vominao anatsika. Anjaratsika mampirehatra ny jiro. Hampiavaka izao olona tonga androany izao. Manova olona mitovy amin'izao indray tsika efa anaty roa fois 2 zany izao olona izao mivan'Andriamanitra androany izao. Raha manatanjona anao anatin'ny 70 andro io, inona ny zavatra tianao hovain'Andriamanitra amin'ny fiainanao hoe tao ambava ny zavatra tantaran'Andriamanitra tompoko.
Andriamanitra tsy mitsoka ny fampanantenana izay omeny olona nantsony ary tsika zao nantsony. Eto ambavaka zany miresafa amin'Andriamanitra, manomana fotoana ho an'Andriamanitra, manomana fotoana izay fandiniana amin'ny Jesosy Kristy ary angatao aminy na inona na inona fa omeny atsika zazy. Manana finoana aza misalasala, mana dia manana finoana kely tahaka ny voapitika aratsika lazany hoe voatsinapa dia afaka manova zava-dehibe amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy. Riaba natolory ny fonao vonona Jesosy Kristy hiaraka amin'ny mandritry 40 andro io mara-patokavan'nypakana mikasika indray ary tona fivana ny fiainanao any izy ary zany fivana izany dia hiteraka fitiavana sy zava-baovao amin'ny fiainantsika ka mamiratra manakarivo ny jiro izay nahorin'Andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'ny Kisa tena mivavakatsy. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy ao fa ianao no mpampakatra ary eto aminay manakariva ianao ary dia mifaly izahay. Tsy misaona izahay fa kosa tianay ny hanokana fotoana bebe ho anao, malahelo no hita nataonay ary dia mamohy ny zavatra izay tiany nofonay indrindra ka mifitotra aminao koa ry Tompo. Azony izahay fa malemy ny nofonay ary ataovy ny raikitra manakariva aminao ka hatramin'ny farany fofonainay ny Tompo dia ianao no Andriamanitra hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.